nitondra fanazavana mikasika ny fikarakarana fanadinam-panjakana CEPE ny teo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena manomboka amin'ny taona 2024 ity dia isy fivana manodidina izay fanadinam-panjakana izay araka ny voalaza ny Tianaina Edina Randrianarson izay taleno fanadinam-panjakana eo anivon'ity ministera ity dia samy manana ny laza adina ho azy ny fari-piadidim-pampianarana tsirairay manerana ny nosy mba hiatoana ny kalitao araka ny filazany dia tsy asa irery tompona andraikitra ny fari-piadidim-pampianarana fa ho avy anara-masy hitondra fanampiana ny ministera tovy amin'ny fomba fiasa rehetra amin'ny fanomana fanadinam-panjakana no ampiarina eny anivon'ny fari-piadidim-pampianarana ho hiatrano fanazavany manomboka amin'ny fifantenana ireo olona molavola laza adina sy ny fikirakirana rehetra manodidina an'izay mitohy amin'ny fandefasana sy fitaterana ireo laza adina eny amin'ireo foibe mpanadinana araka ny fanazavany. Mampitandrina ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano any amin'ny faritra Melaky, Menabe, Hatsimo Andrefana, Androy ary anosy ny fobe famantarana ny toetry ny andro. Miatra avy hatrany hoy izy ireo ny filazana mavo fiakaran'ny renirano an'ireo mponina izay manamorona ny renirano Manambao any amin'ny distrikan'ny Maintirano, Soanina any amin'ny distrikan'ny Antsalova, ny renirano Tsiribiana any amin'ny distrikan'ny Mbelo manamorona ny Tsiribiana ary Miandrivazo, Morondava any amin'ny distrikan'ny Miandrivazo sy Mahabo ary Mangoky ao amin'ny distrikan'ny Manja. Toy izay koa ny renirano fiherenana ho an'ny distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa, Onlay ho an'ny distrikan'ny Betoky Atsimo. Fampitandremana amin'ny lokomena kosa ny filazana ho an'ny renirano Linta ao amin'ny distrikan'ny Ampani, Menarandra ao amin'ny distrikan'ny Belo ary Manambovo ao amin'ny distrikan'ny Tsiombe. Nendosy ny fahafatesana Ihajanirina Ramaherijona izay deputen'i Madagasikara teo aloha voafidy tao Antsiron'ny Mandidona sady mpandrindra any Antoko tanora malagasy vonona any an-toerana. Ny taona 7 izy no voafidy solomavamboaka tao Antsiron'ny Mandidona tamin'ny alalan'ny lisitra tsy miankina Anaoy. Rehefa tonga ny krizy ny taona 7 dia isan'ireo depute izay nisafidy niaraka aty amin'ny Andro Rajoelina ny tenany ary isan'ireo voatendry ho mpikambana teo anivony Haute Autorité de la Transition ny HAT rehefa tafapetraka ny Tete Zamit avy eo lasa mpikambana teo anivony Congrès supérieur de la Transition izy. Nirozaka tamin'ny lisitra mapara indray ny tenany tamin'ny taona 13 ary mbola lano solombahoaka tao Antsiron'ny Mandidy. Ny taona 7 dia niverina androtsaka tamin'ny lisitra Irmara ary mbola lano depute hatrany. Nandray anjara tamin'ny fifidianana solombahoaka farany teo tamin'ny lisitra Irmara saingy tsy lany tamin'ny fifidianana io. No farana vonjamaika Androany Zoma ny fanavozana isa-taona lisy mpifidianana na ny révision annuelle de la liste électorale nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 2024 moa izany fanavozana izany ary araka ny lalàna dia ny farana vonjamaika Androany 20 Febroary ny lisitry mifidy manerana ireo voamera mpifidianana eny anivon'ny distrika 20 eto Madagasikara. Ao ren'ity famarana vonjamaika ity manana 20 andro namariana ny anarany ao anatin'ny lisitra ireo mpifidy rehefa tonga eny anivon'ny vokotany ary vita petadrindrina izany. Tapitra amin'ny tetoantiny feptom-piasany ny tale general ny sapandraraha malagasy adina amin'ny famotsim-bolana ny samifina misokatra manomboka androany ny antso fahalinana ho an'izay vonina hiantsoroka izany andraikitra izany manana hatramin'ny 17 ny volana maritsa izao ireo kandida. Nitsangana ihany koa ny komite ad hoc izay hiandraikitra ny fifatena ireo kandida izay ahitana ny solotena avy amin'ny komite mitandro ny fahitsiana ny fiadidinan'ny repoblika, ny primature, ny banky foiben'i Madagasikara, ny fikambanan'ireo banky miasa eto Madagasikara, ny ministera ny fitsarana, ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny ministera ny filaminam-bahoaka ary ny zandarmaria pirenena.